eno a 5 polisan-jato be izao naménager sy marty botanisa e resaka zao azy manomboka ny 5 mars hatramin'ny 4 aprily fly en folie Flytech. Itsange Baobab Plus lay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro aloha avy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus maimaimpoana mandritra ny 2 taona tolotra hitanao télé écran plat ngeza be jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka hichargena finday mahazo chaîne Canal Plus maro maimaimpoana mandritra ny 2 taona aiza indray no hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 5,790 ariary isan-kerinandro hita manerana nosy antsoina ilarana 034 11 373 39 Baobab Plus miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good! Madame Olga? Salut. Manahoana? Raba Olga, ela zavaaka hita. Rehefa maino anao. Raha vao antitrantotra ohatran dia mbola Bonjour. Ça va ça ve? Vous me voyez hein? Manjamanja izy zany. C'est compliqué, je sais pas. Taiza indray ty kavina vaovao ty? J'ai piqué les sous-marins, vraiment, vraiment, vous me faites n'importe quoi. Hein. Et puis là, je vois rien du tout. Moi, je suis... Ahoana ty loko ty? Ahoana ty loko ty? J'ai toujours vu les gens, donc, non, c'était juste une coïncidence. Qui a... Non, rien à le comme ça. Moi, je jour, mais tu es là? Ouais, nous portons la même couleur, le jaune, oui. Olga. Et que tard. Bon.
Enfin, moi, 1 000 € ça me suffit. Hein. Ok, au revoir. I feel good. À tout à l'heure. Ok, à deux vitesses ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa
Pour liker. Et le deuxième texte, ça sert à... C'est le toit de la justice. Et le troisième, c'est le match. C'est le toit du plaisir. C'est pas pour les Toit du plaisir parce que tu vois un pouce, hein? Ouais, comment l'explication toi, c'est que toi du plaisir, les fatigues. Tsy manao tana Mr Bean ataoko manitsan'le izy hoe majeur ny teneko faraka. Majeur. Indray zao le inona le mitondra peratra. L'annulaire. L'annulaire. Anao ary le farany indrindra. Et l'auriculaire. Ikasikasika sofina. Non. Et alors Ohatran'ny tapaka. Il y a une responsable. Ah, mais voilà. Oui. Enfin, je revois. Qu'est-ce que t'es une fausse ça, hein? T'es ça, hein? Ah, c'est que ça, Comment vous me trouvez? Ça, c'est bon. Il reste que toi, hein? Voici les 5 toits. J'ai pas eu le temps de mettre des vergnants. Voilà. Ça, c'est pour dire le pouce. Dit dans une école d'expression française. Voici les toits. En voici 2. En voici moi. Le pouce, le bec, l'index, le majeur que j'adore, l'annulaire et le cuculaire. Le pouce. L'index, c'est pour dire, oui, attention, hein, si tu ne me donnes pas l'argent de la CNAPS, hein. Et le majeur, le majeur, oui, c'est-il l'auriculaire? Oui. C'est l'auriculaire? Non, c'est l'annulaire. C'est l'annulaire. Olka, qu'est-ce que tu dis là? Digitalisation. L'annulaire. Tu digitalises tout. C'est Godard qui me fait. C'est Godard qui me trouve. Voilà, hein. Excuse-moi, Olka. J'avais à dire tout à l'heure. J'en peux plus m'ascortir. Je sais pas, j'ai mal dormi et puis les gens. Ma cause. Olka. Ça te fout, ça ne même pas une soupe. Olka. C'est l'indignation. Non, hier, j'étais à Villeneuve. Hier, j'étais à Villeneuve pour rencontrer des gens qui vont investir à Madagascar. Tu vois? Investir dans ma poche. Et puis, m'emmener dans des... Quelques touristes, plutôt. Il y en a besoin. Voilà, on m'a vu assez comme ça. Hein. On m'a assez vu comme ça. Hein. Après, il faut fournir sur la pindoya comme tel. Ils ont sur la paix. Ok, à tout à l'heure. Il y a ça. Je te coupe. Ok. Je te digitalise. Je te dis. Digitaliser comme téléphone, quoi. Tiens, fa zao ty resaka digitalisation resahan'ny Olka ty tena Manina moa zany mba ty anontany anareo mba tena efficace any hoe le resaka digitalisation za moa tsy de mahay resaka teknôlôjia loatsy e. Anareo zay mampiasa azy mba valio raha sendra maheno nareo. Ary ny tanjona nampidirana azy eto Madagasikara dia hoe anafainganana ny fampandehanan-draha. De teny fanaraka amina zavatra iainana eto de tsy tsara le tsara ihany izany hoe atao mifanaraka amin'ny vidim-piainana eto fa ny olana ne niteo ihany niteo e hatria ohatrany nikatso efa hoe digitalisena koa ny resaka fandraisana borsa sy ny tariny mba teny fahaingana tokoa ve le izy manateny ianao am'izay hoe ho foana rehetra lazain'ny frantsay fa hoe inona misy tao lourdeur administrative aiza akory zay fo
ka zay misy tiako antanina mba na dia amin'ny kely efa digitalisena zao resaka bourse ve ny akaso mba efa mandray ara-potoana ve ny ankizy amin'ny resaka bourse efa mikasikasika vola ve ny ratsan-tanana ny tianareo teneny na raha toara baktely le hoe doa sy digital fototeny ingeka hoe doa ratsan-tanana ratsan-tanana anky isan-karazany anky kely anky be anky misy ankitrio ankitrio nefa mbola tsy hita ihany zay vokany manarakaraka an'izay ilay digitalisation raha ny fitenin'ny olo-gaty io de hafa mihitsy ny any mahatakatra azy dia nefa zadara asa raha miainao ny olga ny madame olga i Godard ingama nefa ny tena mahatakatra be raha ilay fihetsika Godard teo i Godard ny tena fa tena points be i Godard resaka madame tsika mbola tanora za kosa tsy mety zao aza jereo azy ty mbola tanora fa zokony fotsiny irany sardo de 777 ans mbola tanora daholo izy tanteraka tokoa ne zany ka olga nefa namarotra teo hoe ny bandy kely avy any Madagasikara ny tonga ny Lausanne ny tadiaviny tsy maninona hono raha alefa par vola par Orange Money manao fandarana tsy fa zay fotsiny fantay satria tsy fatako le izy zay nanontaniako anareo silary sasana ny bourse teo da tako afaka manao le digitalisation mba tiany efficace atsika eto Madagasikara miaramatsika menaka tomasoa manaina dia finaritra tokoa mitafatafa aminareo zao efa digitaliseko izy efa trany mamparaha mihitsy tena tsisy ohatry zany tena grave nanjoa tena tsy ampy toromaso mihitsy io eritrereto ane fa mino fa mieritreritra daholo nareo fa mieritreritinao eritrereto fotsiny fa rehefa tonga ny fioferitreretana ohatra tsy voeritreritra raha alina ny réveillon raha alina ny réveillon Goldenhour zany androany raha ala ny réveillon na ny tsy mandromandry de raha pitso no fampiarahaba tratry ny taona isika de taombaovao malagasy ito le resaka io zao fa efa nanomana an'izay ary dia manomana ny arendrina ny sainam-pirenena maitso fotsy mena fotsy maitso mena mena mifaitso fotsy tsy haiko fa zay ny loko zay no tokony lokony ny firenena zany hoe zavatra lokona rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany na fotsy na maitso na mena zay ny tokony ho izy zany sady anasana sady anentanana antsika mitsingavy fa io ny atsika io atsika io ary eo tena misy ale azonay tsavelanay tena fifaliana foana e mesaka no falifaly foana amity fiainana ity fa raha ity kosa aloha no efa ohatra na manokana zany efa mivelomin'Andriamanitra amin'ny zavatra ve za de ho faty amin'ny areti-po sanatria tsy ny mola teo hoana tsy ny mola digitalisation fotsiny le sanaisarainy bosika zay ihany tsy mola le reny aloha ilaina hoe efficace ho antsika malagasy any ve le izy ilaina amin'ny zavatra betsaka hitanao raha ohatra hoe te hanafaingana zavatra te hanafaingana de reny ilaina amin'ny voalo fotsiny zany ohatra hoe mikaviviny olo le sahirakirana zao izy mikavanavanana zao izy efa mikavakavanana fa rehefa tena io no iainana tena mino afa mandeha ho azy io ohatran'le satria le misy an'le code barre sy ny QR code reny zao ny ampiasana ny index sy ny majeur ary ny pouce matetika tsy reny intsony ny ampiasaina ka fa QR code le ampiasaina de na ahoana zany ny annulaire enao zany aloha zany tsy maintsy manana finday manana finday aloha ianao de mitsofoka le izy de no anaovana le izy reny de rehefa mitsofoka ianao na restaurant na tsena na any amin'ny lasantsy na ohatra zany rehefa miditra mitsofoka sy miditra ve tsy mitovy ihany rehefa tafiditra ny ianao de mihetsika kely am'izay de iny no asehoanao hoe kelikely rehefa andoha vola ianao na ohatra zany zay no mahatsara ny hoe mitondra vola ao anatina finday tsy sahirana tsony ianao zany ny manatsofoka ianao ka mitondra vola anatina finday amiko manokana moa zany le izy mety be amina tena mety be amina ohatra zao hoe orange manoana fandaharana de orange manao fandaharana ka mobile monnaie tena ko tao mandeha amle mobile monnaie reny de tena ohatra mety be reny tsy mitondratondra tsony ianao anatin'ny posinao
dia nefa nireny koa le mbola mitondra be mihitsy nefa otrika aretina maro tsy tena fa tsy hoe covid tsika fa Iza mitondra be zany? Inona resaka mitondra? Le hoe mitondra hono e Mais juste un peu, vehivavy mitondra hono le resaka digital zako namely olona coach dia mandeha any amin'ilay chambre any amin'ilay hôtel dia tsy misy ilay ambaravarana fa tonga dia code ny potserina digitalisé dia rehefa miditra amin'ilay chambre dia mbola code koa ny potserina dia rehefa miditra ao anatin'ilay chambre amin'izay rehefa tonga tao tsy misy mizanizaka tao. C'est ça le problème. On voit plus personne. C'est virtuel. Au moins un petit. Oui. Il a laissé un petit doigt de vodka. Tout ça, c'est des doigts. Mais qu'est-ce que je vous dois? Je ne dois rien. Et je ne vois rien aussi. À tout à l'heure, après les infos de Belou. Moi, content, toi, content. De Soulabé. Voilà, à vous. Toi, qu'est-ce que je te dois, l'impulse? Moi content, toi content, pourquoi payer pour le cas payer? Pourquoi payer plus? Raha fihezana kely anampidiriny erika teo dia tokony resakisika andreo ambaratonga ilaina iomanana ho amin'ny taom-baovao amintsika malagasy ao ny fidiovana, ao ny finiavana iavao. Zay moa zany raha riva rehefa midio dia fampikosoka mihitsy satria hatra ny elakelany fampikosoka mihitsy zay raha riva satria midio tsara tena miasa amin'izay le digitalisation. Izy tena hoe mademoiselle za koa fa miteny hoe zay vonona dia kokotiky namako. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Maro tumuka fanapeseko fa Franscola fui leko. Io tsare, io meva. Mura stati efficaci, monsieur Mustica zita trasi. Casa mia lam. Manice. Si manepuccio. Madini jusqu'à maregeni. Matura pilamina na miaraka amin'ny Franscola. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendu en Inde, disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Izarmai, fenushkaina, be vitamina. Tsara ery, mahakingy ery. Musli. Goûter vaovao be. Musli. Natural sy be vitamine. Musli. Musli, goûter vitamine accord naturel avec Madagascar. Apem, var soja, sésame, chocolat, fenouil, mis vitamine ragam repun am vidnien zatariar footsen. Tire chocolat mandarine. Goûter vaovao be atulchen nutrisase sin chocolaterie Robert. Watikakis intonan miakat. Musli, mahakingy ery. Vaovao be, fantatrao ve fa mbola afaka jifainao ny smartphone Itel A16 Plus izay amin'ny vidiny tena mora hatrany? Ny A16 Plus dia efa Android 10 ary efa 1 giga de RAM. Ny batterie moa dia amin'ilay matanjaka tsara efa nahafantaranao ny Itel hatramin'izay. Koa aza tara ary fa tonga avy any amin'ireo revendeur Itel akaiky anao sady mbola maro be ireo loka ho zaraina. Itel, enjoy better life. Rehefa matsiro be zany fety aty zany Rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e.
Akola imbridge fa crevette koa tena masaka poinsa be na crevette na legioma samy eo forme tsara ka ary misy tsara ianao fa tsy misy ny toerana tsy le zay koa angamba te style plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme na tsiro akoho na crevette na legioma na omby mety aminao tsara ireo nouille matsiro salona rehefa anao de na ny vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro iny ty atao inona daholo vadika tsy mitovy rehefa ataonao kalina beton reky mafantatro fa sarobidy zany norme dan robasy zany mampiasa am'izay kaly beton manara-peno itovy mandrena zavatra tsy tsara ho an'ny tanàna ke vita malagasy Ny enina amby roapolo mars hatramin'ny 2 aprily manasanao hitsidika ny destockage lehibe izay ahitanao fihenam-bidy hatramin'ny 75%, meuble, télé, frigo, machine à laver, subwoofer ary entana maro hafa ihany koa. Azadino ary destockage lehibe eny amin'ny centre commercial Arivo Andraminy, 11 Saint Leader Price apilan'ny ambasaden'ny États-Unis ny enina amby roapolo mars hatramin'ny 2 aprily manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 4 ariva. Itsange Baobab Plus lay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro alohavy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus mamaimpoana mandritra ny roa taona. Tolotra hitanao télé écran plat ngeza be jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka hichargena finday. Mahazo chaîne Canal Plus maro mamaimpoana mandritra ny roa taona. Aiza indray anao hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 7,7 ariary isan-kerinandro. Hita manerana nosy antsoina ilarana 034 11 373 39 Baobab Plus, miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à Lens and Jumboscore Gurjaan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Fotoana izao ijerena Novegas ao amin'ny boky Canal Plus. Amin'ny valora maraina eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDG amin'ity maraina ny 1 marsa 2020 sy 2020 ity. Vaovao evo eto amin'ny tanàna na Antananarivo no ndeha nokafatsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny filan-kevitry ny fivoriam-be ara-potoana ny filan-kevitry munisipaly ny tanàna na Antananarivo aritra 10 andro ity fivoriam-be ny filan-kevitry ny munisipaly ity nafana tanteraka ny fifandonana ara-kevitra tamin'ny andro voalohany iny omaly satria dia nitaky ny anazavana ireo dosie maro mahavoasaringotra ny tanàna na Antananarivo ireo mpanalotsaina munisipaly tamin'izany ihany koa no nanambarany ny ben'ny tanàna fa dia afaka mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana raha toa ka misy ny zavatra tsy manara-dalàna ataon'ny tanàna na Antananarivo hoy hatrany ny ben'ny tanàna na Antananarivo. Eo amin'ny resaka fitaterana eto andrenivohitra ihany koa saingy azo aniny faritra Ambohidratrimo sy Ivato iny isika nanoloana ny fitokonana izay nataon'ny zotra sy ny kooperativa mampitohy aniny faritra Ambohidratrimo sy Ivato amin'ny tanàna amin'ny andrenivohitra iny. Nisy ny fivoriana maika niarahan'ny kooperativa misy mitatitra amin'ny faritra Ambohidratrimo Ivato izany zareo anivon'ny kooperativa D izany omaly nandeniana maika ny toedrara makasika ny fitakiana izay ataon'izy ireo ka tamin'izany no nanapahana fa dia atao mitovy avokoa ny fitondrana ny fiara rehetra izay miasa sy mitatitra amin'iny zotra D iny izy araka izany lamina apetraka eny amin'ny toby mpiantsonana ka tsy misy intsony zotra mahazo miverina andalana tsy maintsy manaraka ny toro izay apetraka ny mpandamina ny rehetra hoy hatrany ny fanambarana izay niarahana namoaka omaly. Andetsika ivadika kely any Antsinanana makasika ny fankalazana ny fazafady ny tsingeritaona fanamarinana ny 570 taona ny tolom-panafahana ako ny fanamarinana ny 570 taona ny tolom-panafahana tao Tomasina tao Totosa Somatsara teo amin'ny Tsangam-baton'ny Maherifo ao Tomasina ny fankalazana ny zany andron'ny Maherifo ny 2020 ny volana Marsa izany ity fotodrafitrasa ity
izay nasy-panajariana sy fanavaozana vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny commune ambony vohitry Toamasina sy ireo malala-tanana ary ireo mpiara-miombona antoka. Ijanona any Toamasina izay hatrany itsika fitokanana foto-drafitrasa sy fanolorana ofisialy fitaovana ho an'ny sampandrara ny mponina any an-toerana ny gendarmerie-pirenena, ny BFP na ny brigade féminine de proximité eo anivon'ny polisy pirenena. Izany no natao dia mba hoentina miady amin'ny herisetra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy na ny fantatro maro amin'ilay hoe VBG. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Mitodika eny Mahamasina zany ny mason'ny rehetra amin'ity anio amin'ny tontolon'ny baolina kitra satria dia ho tontosaina eo Mahamasina ao amin'ny salle de conférence ny stade ny Barea ny Mahamasina raha ny marimarina kokoa ny assemblée générale ordinaire na le fivoriam-biaram-potoanan'ny fédération malagasy ny baolina kitra izany andaniana ny tontolo sy ny olana izay mianjady amin'ny baolina kitra ary amoahana ny vahaolana entina hampandrosoana ny tontolon'ny baolina kitra ity. Andrasantsika araka izany ny fehi-kevitra ivoaka mandritra n'izany AGO izay tontosain'ny FMF etsy amin'ny stade ny salle de conférence etsy Mahamasina izany. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity ny namako mavitrika Antsa Vitus ny etsy amin'ny tantsoroka teknika. Mpandeha amin'ny marandriana aby no nanomana sy nanolotra ny fampahalalam-baovao anareo. Manasa antsika rehetra hatrany andro tsy tapaka ny fandarana rivotra. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika malagasy rehetra samy hotahin'Andriamanitra. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Ranan'olona ny diran'ny rivotra. Mbola betsaka anareo manontany izy manao le fekiriny Jean Piso manao le Jean Piso ny tompony fa iny entsika iny triofa manao azy triofa zany hoe fanjandranomasina telo mirahalahy io zany manao an'iny iny le amin'ity mandeha amin'ny rivotra ity fa Jean Piso ny tompony hira hafa mihitsy ny tena titre zay fa nanaovan'ny triofa anazy Tsapik 2000 fa ny tena lohateny zay zay hafa mihitsy. Misy mbola manontany foana le izy fa ty misy vaovao mahafinaritra aloha ty mbola mba ataoko vaovao mahafinaritra tena mahafinaritra ho anareo zay hijery Francis Turbo amin'ny comeback ny ambadiky diro tsy haina resa mihitsy miteny an'izany de misy vente flasy aloha zany manomboka amin'ny ty anio ty vente flasy zany telo andro ihany izy io alakamisy anio rapitso taom-baovao sy amin'ny asabotsy zay ihany rehefa makao amin'ny super musique Analakely nareo ka amin'ny teny hoe ambadiky diro Elas Pro zay ny lazaina ambadiky diro Elas Pro de mahazo ny billet zany lasa 15 000 ariary ny billet tsotra réservation lasa 20 000 ariary ny VIP lasa 30 000 ariary araroty amin'ny fahafolon'ny volana aprily io spectacle comeback na ambadiky diro Francis Turbo io fa toizasika am'zay raha sy azo andalo zany fa tsiratsiaritsaritra na resaka ianao mba oloha hevitsika ny amin'ny fampatsiahivana fa ankatoky ny taom-baovao malagasy sika amin'ity farany volana martsa ity satria rapitso voalohany volana aprily no manomboka ny taom-baovao malagasy ka nampatsiahy ianao teo erika hoe mila fiomanana zany amin'ny ankapobeny zay nandresako azy zay ka zany efa dia mitsotra mihitsy hoe ny fiomanana dia ity voalohany indrindra mila fidiovana eo manko dia mampifangaro ny olona amin'ny hoe fanadiovana fidiovana ny tenanao no ataonao zavatra diovina fa amin'ny fanadiovana tsy tenanao fa zavatra hafa no diovana zany raha impoziny ny tena vatana fanahy izy io ny fo saina fanahy akoatra ny vatana ny tontolo rehetra mihitsy hatrainy amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana hatrainy amin'ny fomba fiasa sy mifenitra sy ny fiasa
satria nahoana ovina ny fiainana amin'ilay dingana faharoa dia ny hoe fihavaozana zay ny dikany hoe tapitra ny taona 12 taolo tao taona 12 vaovao indray zao no hanomboka mila fihavaozana izany endro avaoziko ny zavatra rehetra hoy tompo hoy ny tompo hoy ny apokalipsy amin'ny andininy izay tokony hisy azy le manonona apokalipsy koa indraindray manahirana be dia izany fidiovana sy fihavaozana zany amin'ny ity anio akatoka ity dia efa iomanana tanterahina satria raha-pitso dia andray zavatra vaovao ino ary zay indrindra ny mahampisy ny raha-pitso voalohany taona tsodrano io zany le tsofoko mafy tsofoko rano tsofoko rano fa ny tsy atsofoko mafy atsofoko mafy farany haiko mpiasany jiramamo anao zany amin'ny tio ka eo amin'izay voatanisantsika izay dia mazava fa ny havaozana dia ny aina tahaka ny hoe manana aina vaondray ianao tsy havaoziko aloha ny io ihany ka ay zafady are ianao koa zave ivadika amin'ny raha manovaniana dia hovaiko ny Jessica Alba misy zany anga manaraka zay tsy ilay aina ny aina eo dia ilay fofonainao ekena fa ny fosy fanahinao mihitsy ny fiasan'ny atidohanao ny fikasa ny fenitra izany aina daholo zany ka tokony ho vaovao fa tsy ny totalazony tsy naombiazana tamin'ny taona lasa iny faharoa ny fihavaozany ny tontolo iainana mba ho tontolo iainana voahaja tena azo iainana azo ivalam-parana zay no andrasana aminao amin'ny hoe fihavaozany tontolo iainana io ary fahatelo ny fiarahamonina tompoko dia tokony fiarahamonina vaovao ka tena hanjakany ny fihavanana tokoa fa tsy fihavanana tefimantana fihavanana imolotra ary fahaefatra mila fihavaozana atramin'ny fiasanao ao fiasa mivoatra ary fahadimy moa zay rehetra vina fikasanao dia vina azo tanterahina fa tsy vina anao nafapanantenana poka aty zay tonona tsara lizy rigodara hoe poka aty poka aty zay atony poka aty ve no poka tsy reo no tsy arotro tompoko ka dia nambarako ary raha-pitso ianao dia andray ny tsodrano ahafahanao manatanteraka n'zany fihavaozy tena ohatra ny pastera mitoroteny ray mihitsy ray miposy miheno anazy mahita pastera anto mako mandefa resaka do iaho hoe indramiko ny feonareo pastera mirabany Fabian Jamba roa amby 70 taona androany lery dia mirary soranga ao anatin'ny akatokony anao zany ny akatokony taom-baovao mihitsy ny tsingeritaonanao miraba rangara le roa zany hoe roa amby 70 taona ve izy iny tsy nahita sa hoe mbola latsaka ny ohatra ny mbola nahita izy aloha dia ve tsy zany mbola tsy ampy roa amby 70 taona efa tsy hoe anarana le zama fa tena tsamba mihitsy tsamba izy fa dia mirosoranga nira taonjakatiny izy iny nahitako tena avy dia avy amin'ny kanto izy mpanakanto ary io ny velomany dia mirasoany Fabien Jamba ka miaraba olona ihany ianao Erika dia mahatsiaro an'ity olona ity aho arahabaina manokana izy Claudine Antamalala raha farasoa zany miaino tsara mihitsy izy Claudine Antamalala raha farasoa arahabe noho ny tsingeritaonanao ary tratrarany ela ho iaho ka dia soava hiady ampinaritra lalandava mahafinaritra le fomba fiaraba hoe olona ava velona ny anankiray dia ny anankiray le fiaraba anankiray le tsy olona ava maty koa dia ny mahafinaritra anany hoe mitombo asina misy fanampy mbaovao aloha zany mahakasika ny filan-kevitry ministra Omaly dia ny fanendrena ny sekretara jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika vaovao
Ramatoa Espérance Pelandroy Arnaud zay zany no voatendry OSG. Zany hoe nisy fanesorana teo Pelandroy Arnaud Arnaud mialatsiny ara diso ny fanononako azy madame SGP fa zay aloha zany ny fanononako azy Espérance Pelandroy Arnaud zany no voatendry ho SGP vaovao an'ny SGP raha diso fanononako inona moa dika le SGP aloha secrétaire général de la présidence. Lohateny le titre ny Jean Piston andrano kotokoto. Isaky minitra dia minute vas-y avec le chrono. Zany hoe le resaka zao hoe mahavariana nakaiza zany ianona nome ihany. Matetika aloha zany hoe tsy tatapoka ny anankiray misy hafa eo zany. Oui, c'est la façon de faire aloha zany. Tsy olana ny vaovaoaka no tena hita be fa ny ala tonga dia tsy hitanakaiza. Ohatrany resboly ny vola zany ny tsy hita no tena malaza fa ny tonga tsy dia oui, il me reste 30 secondes resaka taom-baovao malagasy be dia be moa ny ady-hevitra zany misy ny olona avy aty Antananarivo zany Ambatondrazaka avy any Manakara avy any Majunga zao ny anteneniko rehefa convaincu fotsiny dia mankalaza mampirisika antsika rehetra indrindra ireo be fanontaniana hoe ankalazao ary davy izahay io ary zay efa matoa ianao zany miteny amiko hoe ankalazao ary dia hoavy izahay efa mahafantatra ianao zany dia ina ny adidinao mandehana makeny Mahamasina ino moa ilay Mahamasina tsy le fédération iny tonga dia miandry ambandikama fotsiny makany fa ny Mahamasina zao ny amin'ny 15 kanto dia misy ny any Ambohitra Biby ny Androany alina manontany ireo ray aman-dreny Suzuki navy ny zavatra tokony atao raha tsy metimety aminao dia azo atao fa mijery dia mianara ampitao dia aza manohy ny ady-hevitra momba ny hoe ka ity ankalaza ihany dia iry misy culte de la personnalité ry lasa mankalaza olona ty kasta ohatran'izao hoe ty ho an'ny ine ho an'ny ovy misy ny olona nampiasaina taloha misy ny animirana tsy anakeny mihitsy ny sisa. C'est pas ça le problème. Le problème c'est de andrasiteny gasy ny olana zany dia izao nalefa ty à Lausanne. Ok, zay ary ny zany fa dia amin'ny 8h22 zay. Ia, ny solo mazava ho azy moa fa ny SGP dia teo aloha zay efa lasa i Valérie Ramonjavelo personam. Ia, i Valérie Ramonjavelo no nasolo any nosoloiny Madame Espérance Arnaud amin'izao fotoana izao. Ia, fa ny madama ny SGP amin'ity arabaina madama rasoanao e. Ia, mahakasika ny fitaterana moa zay mbola isan'ny tandrihana tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra tao ihany dia somary valaparantsika kely izy io nga mba raha ampitso asiana angalatsika fotoana lavalava kely raha ampitso satria dia isan'ny mampimenimena ny compagnie mpitaterana maro eto Madagasikara io resaka fitaterana nabakabaka manao masikasika kely manao masikasika kely amin'ity ndray mandeha ity ny resaka koatr'izay eo amin'izay fampitam-baovao izay ihany moa dia efa natsidika kely teo ihany fa tsy valaparana be mihitsy ary angaviana mihitsy tsy valaparana dia ny mahakasika ny olan'ny baolina kitra izay isy ny assemblée générale ho tanterahany etsy amin'ny kianjabe etsy amin'ny salle de conférence ny Barea ny Mahamasina etsy amin'ity anio ity hanomboka amin'ny 6 ora sasany eo zany hoe volanina eto Antananarivo ireo ligue rehetra eto Madagasikara zany andinika sy kondoa ny anatsarana an'ity baolina kitra malagasy ity tsy maintsy isy arak'izany ny fehi-kevitra hivoaka hoe ahoana marina ny tantanana an'ity baolina kitra eto Madagasikara ity. Hoentintsika eto ny rehetra ny makasika izay rehefa tapitra somatsara io resaka tontolo ny baolina kitra izay makarary fo ny maro rehetra io satria dia saika nisy nalaim-panahy mihitsy hidina an-dalambe hitady vahaolana ho an'izay baolina kitra izay kalma fotsiny aloha fa aleo iresahan'ny tompony andraikitra dia izy ny andamina anazy fa manjary mampisy olana ny fidirana amin'izany resaka fidinana an-dalambe amin'izany resaka tontolo ny baolina kitra izany fa dia mino ako fa mba hisy fepetra tsy maintsy horaisina makasika an'izay baolina kitra izay tsoka ny sifle ampy tsara tapitra ny 20 minitra ndao ary.
Manina moa mpandy akama. Ejana koa marana mpandy akama izany. Hitanao any an-kianja mihitsy zay. Hoe ny baolina kitra eto Madagasikara zay tsy hidiran'ny FIFA zay ny FIFA raha vao baolina kitra ny resahana na baolina kitra tsy misy club tsika nge tsy miresaka akoatran'ny rafitra fédéraly fa ny akoatran'izay natao hoe rafitra fédéraly manomboka avy any amin'ny section ny ligue ary ny fédération zany hoe ny club rehetra mbola iresaka tsika amin'ny andro manaraka mahakasika ny Orange Pro League satria isy resaka mahakasika an'izay koa amin'ity an'io ty any ambadimbadika any efa nitsoka ny sifflet temps additionnel iny fa dia inona hono ray mibozany dikany fondrana zay koa refa anontaniana lany fatotra amam-pondrana inona dikany fondrana ny fondrana dia karazan-java-maniry tsy dia fampiasan'ny olona ankehitriny loatra raha tsy ponina moron'ala ny anala ihany no mbola mampiasa azy ankehitriny fa taloha izy tena fikaroka satria karazana zava-maniry avy any anala sarobidy entina manao asa tanana na fanamboarana zavatra ilaina amin'ny asa tanana rafitra zany ka eny an-dalana izy noho izy sarobidy de efa lany satria eny an-dalana de efa betsaka alao vidina iny ka na ataony midangana be ohatry ny ankehitriny aza ny vidin'ilay zavatra dia vidin'ny olona satria zara raha mahita azy ianao raha mikaroka any anala any ianao tsy anam-potoana raha teo andehanana eny anala hikaroana azy tonga aty Antananarivo ianao ohatra tamin'izany fotoana zany dia tsy misy tsony aiza le fondrana na ny zavatra namatorana azy aza de lefa lany teny an-dalana satria vidin'ny olona ny fatotra moa matetika amatorana azy dia ny hodiny iny ihany dia ino no amatorana azy ohatra ny any entankitay dia lanina le zavatra nofatorana na lay namatorana azy dia izay no raisina ohatra ilazana ny hoe lany fatotra amapondrana dia lasa midika hoe tsy misy ninninona tsony eny ampelantananao ka omena ny olona zay vantaninao na iverenanao na hodinao an-tanàna fa tsisy fandraisana amin'ny ondrana fondrana sy ny ondrana tsy mitovy manondra ny tsondrana indray hafa iny sondrana malagasy fe hono zany de rapitso no manomboka ny 2024 tsy 2024 aloha azava tsara fa taona hafa mihitsy io taona hoe 2024 io dia taona miainga avy amin'ny fihetsiky ny masoandro io mihetsika io fa zany hoe tsika tsy mahita azy fotrany hoe ny zavatra hafa mididina azy fa io koa dia manaraka n'ilay fiodina ihany koa izy io fiodiny akamaroany kitana rehetra mihitsy any izy hoe ary taona isaina araka ny masoandro fisehon'ny masoandro iny 2024 iny fa ny antsika amin'ity dia araka ny fihetsiky ny volana sy ny kintana hafa atoko kitana tahaka ny atoko kitana lamady ny volana ny mihetsika satria satelita fa ny masoandro tsy mihetsika fa ny tany ny miodina tany miodina amin'ny masoandro ary ny volana miodina amin'ny tany miara-miodina zany ny masoandro ny volana sy ny tany manodidina ny masoandro ka namorona ny maleo an'le miodikodina miodikodina ny fiainana ka taona vaovao araka ny fihetsiky ny volana indrindrindrindra ka miainga zany ny taona vaovao io rehefa mifanitsy manao tsipika mahitsy ny tany ny volana ny masoandro ary ireo tokony kitana antsoina hoe toko-kitana lamady mifanitsy ireo zavatra efatra reo de izay no hoe miavao indray zany ny fiodin'ny fiainana ka mahatonga ainy teny hoe misy aina avao indray zany ao misy fiavaozana takiny misy fanazavana tsotsotra kely zay fotsiny ny hoe asara ny asara moa zany de orana nefa saramanitra moa zany fararano ny fararano no miakatra amin'ny vokatra de rehefa miakatra amin'ny vokatra ny tsy itovizany amin'ny alamady be ny alamady be indray dia famindrana razana satria volana septambra lohataona de tsy mitovy fa raha ny tokony ho izy dia ny ki no atao hoe taom-baovao satria makany amin'ny maintany maromaro fondram-bazaha ny akoatran'izay moa ny tsara fantatra ihany koa amin'ny tontolon'ny fampianarana dia nisy lela vola zay namen'ny fanjakana norvégiana ho an'ny
fanjakana malagasy indrindra mahazany ny ministeran'ny fampianarana vola mitetana 3.3 miliara ariary izy io entina anarenana ireny sekoly maro be potika noho ny rivotozana andalo ny serana ireny. Za koa raha gataka ty zao 5 taona tsy mianatra. 5 taona maro. Olga ny ministeran'ny fampianarana moa ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa no mazava azy voakasika izay fanampiana ara-bola izay. Allô? C'est qu'il confirme ni bandicama le namana ihany Valérie Guido le fantanina fotsiny masiny antsa sary ihany dia misy fanazavana ny bosy satria le misy manontany eo ambany eo ny malagasy mantsy taloha tsy hoe kory ny andro ny fahatongavany kalemy izy vao nanao janvier février mars fa nanana ny fomba ny antsony ny volana izy taloha ny antsony ny andro ary ny fandrefesana aza taloha sy nampiasa metatra centimetatra dia azavaina fa ny finiavan'ny olona maka fanazavana no ilainy ny alamady ny alaotsy ny rehetrarehetra reny dia ny ora ne mivoaka mpamosavy mody olga mody makorela sisy reny dia tokony mba azavain'ny olona ihany inona natonga le fiteny hoe indray mamasa vary indray mamasaka tongotromby indray mahatonga hoe indray mahatonga mamerina olo matanjaka sisisy reny zany mba ilaina dia zay ny resaka fanampiny ataoko fa ny vahiny indray avao miditra fa niainonareo dia atao sary fotsiny antsa. Merci beaucoup pour la journée. Ny goty no avy eo rehefa avy eo goty no avy eo solga bozy le alamady be hono zany inona tsara somary nanazava ny alamady be any erika eto nefa dia tsorotro mazava hoe ny alamady be dia fotoana anankiray daty anankiray na maharitra andro maromaro vitsivitsy izy ankalazana ny fiandohan'ny lohataona raha mitsotra mazava zay fa tsy mila kolaka mety ahasorenan'izay tompony raha amin'io alamady be io ny teniko kanefa mialatsiny retopoko sika tsy andany andro amin'ny fanomezantsiny ka ny alamady be dia mitotona amin'ny fiandohan'ny lohataona zay no natonga ny erika ny teny teo hoe eo amin'ny septambra eo satria eo no manomboka miena ary na foana mihitsy aza ny hafanana ary manomboka mitsirindray ny maitso amin'ny zava-maniry dia manomboka izay ny lohataona enonao ny kankafotra maneno taon-taon-kafo taon-taon-kafo ty taon-taon-kafo ka vala pari iny atao an-tsaiko aloha dia izay no hitontonona ny alamady be fa ity kosa ity izay isaky ny eo amin'ny volana martsa sy aprily eo izy alohan'ny paska alohan'ny paka dia io ilay mifanojo amin'ny fifanitsin'ny antokokitana alamady sy ny masoandro sy ny tany ary ny volana. Ho an'le olona mangataka an'le hoe atsirabe fa efa kely sisa mandrasa kely fa vao teraka. Sy nangataka amin'ny tsirabe ka tena eo mihitsy isaky tonga ny tsirabe raha ibozy betsaka zareo ato no miteny atao amin'ny direct misy fety le tsirabe misy fety ampaka. Sohind mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohind bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohind azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohind malaza be, tsara be, matanjaka be. Grande ouverture du nouveau magasin Jiffy à Analakely. Jiffy? Mais c'est qui? C'est votre magasin aux idées de génie. Tout en un. Déco, rangement, idées cadeaux, ameublement, jouets, enfin, tout pour la maison et la famille. Redis-moi ça. Où ça? Jiffy se rapproche encore plus près de chez vous et après son premier magasin à Indra, votre deuxième magasin ouvre ses portes dans l'immeuble Urbania à Analakely. Alors, plus un instant à perdre, des offres inédites rien que pour vous tout au long de l'année. Jiffy des idées de génie. Tapaka lava ve ny jirony aminao? Itiarany vahaolany Powerbank Itel ahafahanao mamahana finday azo antoka. Mahazaka ny karazana finday rehetra fahanana aminy maherin'ny 5 be zao ny Powerbank Itel.
sady mora vidy, mora ampiasaina ary mora entina ny Powerbank Itel. Powerbank Itel Star 100, 10 000 mAh, Powerbank Itel Star 200, 20 000 mAh. Koa lavaingana eny amintsena Itel rehetra mahazatra anao ary ny Powerbank Itel. Mbola misy ny garantie 10 volana tolotry ny Itel. Itel, enjoy better life. Propriétaire ou gérant d'entreprise, pour le paiement de vos impôts, vous n'avez pas envie de perdre du temps? Ceci est un message pour vous. Payez simplement vos impôts synthétiques via Orange Money. Sachez que c'est un service gratuit et le délai de paiement est fixé au 31 mars 2022. Tapez le dièse 144 dièse, puis 3, 1, puis le 4. C'est un service simple et sécurisé qui vous permettra d'avoir un reçu sous forme de SMS valable au niveau de la DGI. Orange. Rehefa matsiro be zany fety ato zany a. Rehefa eo ange ny paty matsiro akoho milay foana e. Akoho laim-bridge fa crevette koa tena masaka. Pensa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misakisana ry ianao fa tsy misolo ny toerana. Tsy le zay koa angamba te style. Plan nouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume. Vidiny koa aza poinsa be nouille matsiro. Itsange Baobab Plus, ilay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Alohavy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus, ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus mamaimpoana mandritra ny roa taona. Ye, tolotra hitanao télé écran plat ngeza be, jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka ichargena finday. Mahazo chaîne Canal Plus maro mamaimpoana mandritra ny roa taona. Aiza indray anao hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus e. Ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 5,704 ariary isan-kerinandro. Hita manerana nosy, antsoina ilarana 034 11 373 39. Baobab Plus, miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Coca-Cola mizara feline. Ny sabotsy 2 avril ho avy zao, eo amin'ny Analamahitsy, eo amin'ny Madame Saoul Namotana, eo amin'ny KFC Ambodivona, KFC Dig, ary eny amin'ny Foot Court Tanamateur Front. Manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva. Mividiana Coca-Cola, Sprite, na Fanta, dia andao iary lalao aminay. Izy manokana irana amin'ny Naël, amin'ny 12 atoandro, ao amin'ny Foot Court Tanamateur Front. Mila lova ary mandraisan-jamy tombola azahoana bon d'achat 1 million ariary isan-kerinandro avy amin'ny Jiffy. Coca-Cola mizara feline. Ny sabotsy 2 avril ho avy zao, eo amin'ny Analamahitsy, eo amin'ny Madame Saoul Namotana, eo amin'ny KFC Ambodivona, KFC Dig, ary eny amin'ny Foot Court Tanamateur Front. Coca-Cola mizara feline. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ialary vavona varikena. Vahoana ty. Hitako maro tamin'ny film gasy tao manana bosery beker le rony. Barona? Film gasy? Tamin'ny film gasy raha izay. Fanao film gasy barona. Za koa raha omaly avy nahita anazy tamin'ny tale. Ina le resaka Yamady teo? Ay izy niala tamin'ny kany. Ya, ny président-ny Yamady dia tsy mpikambana intsony, tsy mitantana intsony ny kafy, tsy manana andraikitra intsony eo anivon'izany confédération africaine ny baolina kitra izany. Zay ngamba no azo amizana anazy. Afaka miditra mivantana nareo tamina rantarbi teo. Baolina renversé? Baolina renversé. Laharan-tarbi. Baolina renversé. Aiza ho aiza saika tena aiza. Ianao amin'ny tena zany nona ho azy io za tsy Ya raha tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Ie maheno anao? Tonga dia mitenena. Tena mbola tsy ngamba antsika fa manao isy teknika fotsiny. Fa gaga lesa mahita olona maro be karohana. Eno a. Dia misy olona fantatra ny sasany dada, misy fantatra, misy fantatra, misy tsy fantatra. Misy olona karohana dia olona tsy fantatra, olona fantatra le. Misy tsy fantatra, tsy misy fantatra. Naniry koa raha mbola mitady fantatra amin'izao. Salama tompoko. Salama tompoko. Momba ny resaka commune Antananarivo sy ny olanao e. Ohatrany tsy niresahana pandeka misy teto amin'ny vaovao fa. Fampalalam-baovao tsika. Fa vaovao miampifanadihadiana. Aloha mialatsiny fa tonga dia mialatsiny avy any. Io
Ndany tiako tenena fotsiny dia zao hoe rehefa mangataka i Ramatoa Clémence ny alan'ny ben'ny tanàna dia mangataka koa ny ben'ny tanàna ny alan'ny Ramatoa Clémence ny tsara miara-mialina re toko satria samy sisy ilaivana azy sosa toko makasitraka hito kely ny fanazavana satria marobe no manontany any hoe lasa fampahalalam-baovao izany hoe ny fampahalalana an'izay vaovao misongadina ihany no atao ao anatin'ny fampahalalam-baovaotsika fa ny vaovao miampy fanadihadiana iny anaty vaovao inao no manefana hoe sonora sy ny rehetrarehetra miaraba tompoko vaovao maresaka sakay moteny momba le vidim-piainana io e ndao ary maninona kay raha ohatra ka hoe miara-mila tsika be lehibe ireo io fotsiny io tsika manana staff lehibe any natoko fotsiny tsisy asany re tsisy ininy de maninona raha reny efa miampina ny tsena roa isa-pokotany ohatra isa-pokotany fotsiny io afatsy hoe roa isaka-tena mety azo atao io zay ty tampapa reny ohatra vita eraka tiaraka miara-mila be lehibe mihitsy inona ny atao izy ireny zany ny atoko eo mandreka rano de tokony mbo reny tsika fanjakana miampina ny tsena tsika de izy atsika manara loatra satria ty aminay zao ohatra ty ambato be reny mipetraka tena miteny mihitsy eto aminay misy vato vitsivitsy moa ny épicerie eto aminay zany de mitseny eo mitseny io resaka vidim-piaina noho zany le resan'le ramose teo mbola afaka miverina izy rehefa avy eo resaka vidim-piainana vitasony ty tena mbola mampitaraina aloha izy ty revady akamasalarisaa ty resaka vidim-piaina ty ndraindray izy izy nina tsy resahana fotsiny fa mbola makarary foana ihany aloha izy na izany na tsy zany ary vidim-piainana hony izy le ramose teo isan'andro le izy efa tena mampikaikaiky dia sanatria ve zany dia ho zatra an'io eno mena kely ny sabotsy efa efa-jato mbambany tompony lavaka salama daholo salama tompoko inona indray zany vidim-piainana zany kodara zany akatra indray izy ay tena tsenay aty zany miakatra teny sabinamina ay de aka zay hitanareo zay efa tsy fantatry zany vidim-piainana miakatra zany fa zay nge ao amin'ny aleoko tsy manonana tranombarotra fa le supermarché reny atsena de ohatrany tsy miakatra ny any de tsy miakatra zany na ty ambany tena marina aza minominona zany io fa lo zay mba memena lasa izy teo raha iatsy sa mbola ao ay mbola ao kay miteneny mbola ao fa misy tenen'izay manao an'izao hoe izay mangina ho ny volamena de miandro mivadika ny tenanay ny volamena satria mba misy lanjany ihany lanjanao aloha 83 kilos mazava zany tonga de milliard zany oka mariny fa ina ty le resaka lalana ihany i commune nanazo 11 milliards nareo digitalisation ty dirako iny amboary le lavadavaka eraka ny tanàna fa manomboka miverina indray izy io votraka n'le orana kely iny 11 milliards anay iny volanay iny de amboary le lalana le digitalisation zany tsy haiko hoe atao inona zany fa le lalana zao amboary fa mampalahelo be teraka ambobe azy zay de zay koa na famatsiny mbola atao amitsina pesa ay le tany vidiana tery zarao amiziny tany iny fa zay zao mitady tany veny zao anaovana retraitany milamina tsara koa zay iadiny taxi motos taxi amediko adomodomo any daholo rehefa makanisa tsara sotery de ray avy aty de ray avy ary de fanaova fasafasa eo ty problème vidim-piainana moa zany mampanahirana zay veloma mandrapiona le vidim-piainanao aloha raha bosy larisa tena mbola betsaka mikaikaiky amin'io zany ianao tena ohatrany tsisy dika antsony am'izao roa alina zany tena ohatry mampandainga raha mampanirakolona ka olany inona ny fampianana ny vidin'entana sa ny fampiakarana ny farim-pananana na ny faribola na ny fetram-bola ny hoany amin'ny kitapom-bola ny fisapianakamanandrove raimbozy raha mbola tsy ary mahita an'io kitapo mihitsy fa eniko foana izy hoe kitapom-bola kinona ny ampiasanao an'io aminao ngeritantao misy manahoana tatoa efa elany na eniko an'io koa kitapom-bola mila digitalisena latsaka zao nefa hitako le kitapo latsaka zareo mbola ato ary magaga izy miaraka amin'ny telefona misy vola dimanjato roanjato ny olona tsy manam-bola zao lasa kitapo taolana
tsisy an'izany hoe mahi de mahi ohatrany kitapo ay le hoe hoditra amin'ny fony taolana hoditra amin'ny fony taolana satria tenina enjana rangaha le fiainana ino atao président ny atao zany a dia ny ianao mba mamaly ty lôlovy ty lôlovina ino atao ny tsy mame gazety ianao de zay mihitsy valiny zany ao amin'ny gazety zany gazety iny alty samy mamoaka an'izany ino atao président de hoe ty lôlovina zany aza manao an'izany le retsy iny afatsy ataony tatoa samasiky tato ka le sac d'os teny frantsay no adika hoe kitapo taolana ho an'ny olona faran'izay mahia de mahia mihitsy tena zay mihitsy malaza azy no raha zandry lahy tatato fa ny zavatra hita aloha zany reo raha satria moa ny tena tsy afaka ny tsy jery antony hoe Facebook satria aty anatin'ny fiainan'ny fivoaran'ny teknôlôjia fa ny vehivavy zany tena anisan'ny sahirana amin'ny angedan'ny kibony azafady Larisa sahirana ty ny vehivavy ary rehefa jery an'io de jereko tokoa vehivavy any an-dalany be kibo dôla vehivavy tsy be voka onana lalanao ary misy miantso tendakanina lika maty reo ao zany tsy tiako namako be kibo le ty vehivavy manina tenenina zava-misy keo ny lehilahy mako raha ohatra be kibo de tonga de mora tsikatra iny be be kibo le banty be fokofoky be fa ny vehivavy ay izy io rehefa tena jerena be kibo be le vehivavy fa le nono no manafina azy zany hoe misy nono zany ny vehivavy de ao ambanin'ny nonony eo tonga de kibo mibontsina be fa rehefa ataony globa ny akanjo de tsy hita le kibo tsy hita le izy ka tsy hita le izy satria iolo-kazo hitako be kibo koa teo be zareo zany manana fahasahiranana manokana ny vehivavy makasika angedan'ny kibony io ary tena maro izy ireo rehefa tena avy nijery nahitan'io ako zay vao tsikaritra am'zay mijery vehivavy aho eny an-dalana irandrabosy zany ary jereko reo kibon'ireo vehivavy ngeda tokoa de io zako hoe ndry tsy mifankahita zao ry zareo andravangy ambosy andravangy ambany tsy hitany efa ela zany tsy hitany io faritra ray io ny andravangy ambosy ny andravangy ambany mety mifampitazana ihany fa ny fa kelikely zany hoe misy fahasahiranana manokana zany raha makao amin'ny gazety jejoa de ao anao mijery le izy hoe ahoana ny fomba atao raha hanadio n'le faritra ary le vehivavy be kibo be tsy hitany mihitsy io so ihany fa nisy fitaratra tsy le fitaratra kely le etsiketsehan'laisan'ireny fa le fitaratra ngeda be le lava be am'le armoire iny de izy ay azafady maka plaza iny zany idininy-drano mibordana izy le vavy le be kibo reny zany eo izy zay vao mbo hitako ianao manahoana aloha tôbily efa ratsy be lia mbola amboarina ihany miteneny miteny mahitsy azaoko fa mitady gauche omary gauche mary tsy hita mihitsy tena lena il n'est pas là mitady fa ainy aloha zaniny izy any Suisse eto mibaipasitako zara hoe olo ty papalora asa mifanao ela fetesy mbo mbana mifanakaikikaiky kokoa mifo reo fa mifanao ela mifo maza teny gasy sara kera finoka azy teo fo de coudre olo ty papalora ao nandrely ty numéro an'lamy olo ty 033
01 354 aza tenenina fa eo ny papa hoaly le ty tena mpiady mivady mihitsy 0330 ka sao dia atsotsony ny mpamosavy eo anao amin'ny alina de tsy kokany trano izy raha vehivavy ireny makobanda ona Redpool tapaka lalandao tena Redpool octobre ndraiky moa ady misana sa alakosa iny sady mandray roa izy tsy alakaosy izy fa inda le alohany alakarabo za aloha ady misy zana satria octobre modero izay manahirana io teny anankiray io alaka inona alakarabo fa linity alakabary foana za izay nge mahatonga le fasirana za ohatra mahita krabo foana vao miteny le alakarabo alakarabo alohootsy sady mandray ady liadano mandray alakarabo manao miaraba ramsia tsara fampisaotra ohatra takaka gany sary sy ny feo aty miaratsy nindina normal zany ka fa le ohatra ny ahitsoko kely le teny honorate le hidy ny vehivavy le hoe be kibo daholo fa anjanahary tompoko tsisy kibo vehivavy anjanahary fa ny tena hitako misimisy kibo mikofy boheniny ampefoloha aza miditra am'za mihitsy ianao tena mariny aza manao lazano mandina pefoloha kitsana be dôly fa saika tsy hitako tsy mibandekama fa saika nantany amin'ny bandekama inona ny lahadinika atao eny Mahamasina ya zay sika manontany saina valiny zay fa aza mitsara nanjanahary zany fa tsy mety aza mitsara na pefoloha koa fa matezitra mihitsy satria vakasitrake amin'ny fanisana andro hebreo iny de mandeha tsiroroa ny volana zany hoe ohatrany hoe raha ohatra izy zany oharina amin'ny volana grégorianina ohatra ny azy zany hoe volana abiba de volana hebreo ny abiba de manisy aprily mars aprily miaraka le zany hoe farany mars sy aprily manomboka ohatra zay ny fomba fanisana liza zany fanisana zany ozy izy de tishri ny anarana zany tishri de etsero tishri o ny anarana zany fomba fanisana zany de zay no mahatonga ny tombo avao io oy ny filazana filazany azy akarakôry eny tompoko manaja sady manome voninahitra atsika rehetra manome voninahitra anao dadatorement manaja tompoko ny filazam-potoana malagasy izay voalazantsika rehetra teo lay hoe indray ny mpimaso ray mamasabary sy ny sisa de taratra entina ilazana fa milaly-tsaina sy olom-pandinika ary mahay ny taolo malagasy ny fony fahendreny reny zavatra reny satria tao anatin'ny fandiniany fomba fiainany namoahany famantarana andro ny tompo tsisy valaka am'izay tompoko raha akaritsika le izy aty amina resaka volana any am'ilay fotoana tsy de misy fitikerana firy satria tsika efa zatra n'ilay famantaran'ora grégorianina any am'ilay filazam-bolana dia ny akamaroan'ny malagasy mieritreritra fa raha ianao miteny hoe adaoro ianao miteny hoe asombola alasaty dia mieritreritra ny akamaroan'ny malagasy hoe manandro ianao na fanafody odiody gasy zavatra ohatra zany ny ohatsainy manompo sampy ianao zavatra ohatra zany ny akamaroantsika raha fa nitsoka teto ny civilisationna tandrefana indrindra ireo kolosaina tandrefan'ireo ny zavatra tsara fatatsika nefa de ity eto ambonin'ny tany tompoko dia misy firenena tsy latsaky ny enina ny tsy milaza ary tsy manaiky fa 2022 ty taona ity manana ny famantaran'ny andro ny famantaran-taonany manokana anisan'izany i Etiopia zany tsy mbola rehefa aveo da atoremao miverena
Ethiopie zany zao tsy manaiky an'izay. Verena kely da tory moa. Nino zany tsika ny Ethiopie lesy? Ny famantarany taona zareo zany grégorianina io. Grégorianina sy ny satria ny Ethiopianina nge tena tonga de jiosy ringiriny mihitsy. Ny volana biby ny asa volana biby ny azy. Satria ny volana biby io zany voalaza tena volana hébreu dia mars avril zany hoe farafaramasa sy voalohany avril mitambatra. Zany hoe ireo firenena mbola mitazona ny kolosaina sy fomba mampanao nentim-paharazana tany toerana araky ny fahafantarany tao azy. De tsy manaraka an'io toetrandro famantaranandro grégorianina io. Any amin'ireny faritra ireny zany ny ahafantaranao hoe ity tany ity de mbola mitazona ny fomba mampanao nentim-paharazana fa tsy manjaka ao lay kolotsaina, lay rivotra entina, lay kolotsaina vaovao. Ny zavatra tapako alatsiny amintsika rehetra eto Madagasikara, raha mbola miresaka zavatra malagasy zany ianao de ohatrany hoe manao fanafody ianao. Ohatra zany zao, miresaka hoe misy volana janvier sy février tsy vitsy amintsika malagasy miteny hoe faosa, tsy mahazo mikapoby amin'ny faritra Betsileo iny ny andro faosa tompoko de tsy fanaovan-javatra ary tsy olona ray roa telo fa iny faritra ambositra ray manontolo iny dia manaja an'izany satria misy varatra. Eo ny nahatsapany tenanay fa mandinika sy misaina ny taolo malagasy tany avanimpotoana nanaovany azy. Fa rehefa mifanohitra ny fomba mampanao tsika izay mieritreritrytsika fa ny fanaon'ireo tandrefan'ireo mety milaza aminareo zavatra anankiray mandehany ianareo any amin'ny sisiny Madagasikara manontolo fa sady efa manao akanjo lava izy, mbola manao lambahoany izy, mbola manao sikina ny vehivavy. Ary misaron-doha. Zany tompoko toetra manao saron-doha, zany ny toetra ny taolo malagasy. Ny ranjo de timba mpaneo fady. Fa amin'izao vanim-potoana zao, mitsoka ny civilisation tandrefana dia manao misy atorony anadahany ny potra. Atorony anadahany reny ny valahany. Ny ravombodiny ary asehony amin'ireo anadahany. Ravody. Iraika amin'ny topolo martsa moa dia fetin'ny Benjamin rehetrarehetra dia miarahaba izay mpitondra anarana Benjamin. Miarahaba-tena le Benjamin ga tena koreny Benjamin. Miarahaba-tena ke miarahaba ny Benjamin rehetrarehetra amin'ity iraika amin'ny topolo martsa ity fa fetintsika androany zalahy. Any ato amin'ny fomba filaza azy dia ny Benjamin dia manana olo-masina anankiray Saint Benjamin. Ny olona mitondra anarana Benjamin dia olona tena mavitrika ary manana hery, manana heritsaina ary hitanareo amiko tao izy rehetrarehetra. Fa saingy misy saingy le izy ny Benjamin de olona be fitiavana. Be fitiavana ve de saingy? Saingy ho de ataoko hoe saingy le izy io efa lemenay le be fitiavana io de fetsifetsen'olona foana. Zay mantsy rehefa tia de tena tonga de tena tonga. Ny Benjamin koa dia tia clarinette. Le tsetsefina ve zany? Tsetsefina le tsetsefina sa le tsofina. Clarinette. Tsofina koa le clarinette. Zay tokoa de ny volana biby moa zany dia ny fanisana hébreu de manisa tsororo. Ny anampiko an'ny zokiray aman-dreny Raymond nala teo, dadato Raymond amintsika de aza fangaro ny fomba mampanao sy ny finoana ho zavatra roa samihafa ny fomba mampanao atsika de tokony tazomintsika foana ary ampianarina ny ankizy sy ny tanora rehetrarehetra. Ny finoana indray de samy manana ny anazy io de avelo samy manao an'izany fa raha ohatra tsinona zao mampitamy izay firenena mba hitako ohatrany hoe any Inde zao ny any Inde ny sari na le akanjo ireny de foentina mianjaika. Sari izy aty amintsika sari zaza baina de le aty amintsika ny anazy zany zao ny sari ohatrany hoe any Japon zany kimono ohatrany hoe ny any Ekosy zany le kilt ny anaran'le le zipo kely reny de ny anazy zany foentina mianjaika. Fetina mianjaika ka ninninona zany ianao amin'ny finoana. Na kristiana ianao, na hindou ianao, na musulman ianao, na bouddhiste ianao de rehefa mianjaika ianao de iny akanjo iny foana anaovana. Zay ny anazy. Mirebareba io zany. Le akanjony milokoloko fatratra iry miaraka amin'ny volamena be dia be iny de izay ny anazy. De mba faniriana zany hoe ny antsika
satria zao ny afrikanina manomboka miverina am'le akanjo rebareba be le hoe bobo reny de reny mety naitanaita za moa de tsy bobo efa tsika zany manarabantsika rehetra atao amin'ny rivotra sy ny mpanaraka ny fandarana rivotraraba tompoko anareo manko miresaka hoe fetiny benjamin androany hita a e aza atao teny frantsay le izy fa fetiny zay faralahy rehetra androany zany erika efa ianao lamato le faralahy rehetra de anatin'izany tenanay de faly miaraba tena zay satria fetinay zany ny androany faza atao benjamin fotsiny le izy fa ny faralahy rehetra le izy nge tsy le hoe faralahy fa le anarana benjamin mihitsy benjamin anarana le izy benjamin misy minime misy cadet anao ataontsika gasy le izy gasy benjamin sarina kely tsy manina kenary zany faralahy zay faralahy rehetra zany arabaina zao androany nefa niko de za mitondra anarana benjamin fa za lamato lozy makasitraka andriny raha ny fanisana teo erika nalefa n'le namana piaino antsika ato hoe 5782 isika zao taona andra de 83 amin'ny fomba fanisanan'le anglo ny tisserie ony zany amin'ny le tisserie zany le fanazavana ny tisserie dia farany septembre makany amin'ny octobre mampalahelo zay gamany fanisanany tisserie ty moa zany tisserie tatsy tero somary ohatra manahirana ihany ty zavatra fa jereo ny afotsiko tam'izany fotoana izany fotsy tsara kely mafatifaty mihitsy ao fa le fitaovanao maranojanja fotsy kely le fitaovana ka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 k
Ary hitako efa mandaitra le izy. Mandaitra. Zay zara tonga tao lahy zay. Zay zara tonga tao lahy zay. Sotronono lahy. Iny hitanareo miaraba iny moa zany miora dia tompona andraikitra amin'ny événementiel atao aminay iny izy tsy maintsy miaraba l'équipany. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Zoïd, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoïd, batterie matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, batterie ana fiara sy moto. Zoïd, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoïd, malaza be, tsara be, matanjaka be. Tonga ao Analakely ny idée de génie. Ha? Fa izy indray zany? Jiffy, le magasin ahitanao izay rehetra ilaina ho an'ny tokantrano. Décoration, fanaka, kilalao, hitanao avokoa ireo kojakoja hikolokoloana ny ao an-trano. Aiza tsara hoe? Eo Analakely ny magasin Jiffy vaovao ao amin'ny immeuble Urbania. Tonga avy mitsidika fa tolotra tsy manam-paharoa ny miandry anao mandavataona na ao amin'ny Jiffy Analakely na Andraharo. Jiffy des idées de génie. Ino ty atao? Inona daholo reto vatikely tsy mitovy rehetra ataonao kalina beton reto? Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans robas zany. Fampiasana amin'izay kal beton manara-peno. Mitovy. Mandrena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke. Vita malagasy. Mizuma, 1er avril 2022, manomboka ny Sivoral, be mozika manolotra ho antsika, kabaret lehibe, iarahana amin'ny Samuel. Ao amin'ny Le Pavé Antananarivo, isy ny fivarotana t-shirt, USB audio, DVD karaoke, ary DVD vidéo, Samuela. Ny tapakila dia fazonao jifaina manomboka ny 28 mars, ao amin'ny Le Rendez-vous Ambatobe, Le Pavé Antananarivo. Azadinona kabaret lehibe iarahana amin'ny Samuel. Mizuma, 1er avril 2022, manomboka ny Sivoral, ao amin'ny Le Pavé Antananarivo. Animation Somboniay. Mizy Event dia manolotra ho antsika mandrakizay kabaret iarahana amin'ny Lola sy Stéphanie ny zoma 1er avril amin'ny Sivoral ao amin'ny PK0 Soarano. Ny tapakila dia azonao jifaina ao amin'ny Nektaraka tapaka manomboka ny 28 mars.
Livraison gratuite des billets sur Centre-Ville. Infolène 038 37 751 90. Parking assuré. Partenaire média RDG. Salama kuriab miarabany ambany lanitra tsika fa hitondra zava-manimanitra ho an'ny eto afovoany tsy adininy amin'ny faritra sika mora ihany ka ho antsona ny avy lavitra programme sésame manomboka karakara indray ny forum de l'orientation et des médias efa 6e édition tsika zao so ianao de tara sady amin'ny ty to de activité bobaka be ny 28 mars hatramin'ny 2 avril ny forum spécial exclusivement en ligne zay hitanao eny amin'ny tamazotra tserasera Facebook Messenger, TikTok, Lucia Fera, Emangel, Natanur, Papianatra Panabe, Mapgira forfait fa tena zava-dehibe tadidio tsara ny daty ary de ndao ifampitone. Hoantsika eto Antananarivo sy ny manodidina Rextie lundi de Pâques tona samkeza lundi de Pâques 18 avril ao amin'ny Coliseum Matsontsombe miaraka amin'ny Daddy Love Tasmina Niza DKMG Nael Mal isokatra amin'ny valorany vavahady Dimy ariary lundi de Pâques tona samkeza lundi de Pâques 18 avril Coliseum Matsontsombe média officiel G sponsor officiel PHP Itsange Baobab Plus lay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro aloha avy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus manaim-poana mandritra ny 2 taona tolotra hitanao télé écran plat ngeza be jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka ichargena finday mahazo chaîne Canal Plus maro manaim-poana mandritra ny 2 taona aiza indray no hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 779 ariary isan-kerinandro hita manerana nosy antsoina ilarana 034 11 363 39 Baobab Plus miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Manao hatrany toerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny enceinte Jumbo Store Ankorondrano isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araky ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Da ho hitsangatsangana eny amoron-drano e MCR Sport M2N manolotra ho antsika Bex Party miaraka amin'ny Léonil Issy Saïd Luc Nadia Marion Wendy Catalina Perissa FSC Music lundi de Pâques 10 avril 2022 eo amin'ny Sota Bombe lalambavao tsara sotrivato ivo amin'ny Sivora Marena Vavady vididirany 10,000 ariary animation Yohan Loïc Ria de Bex Agogo Kilala One Nekis partenaire média RDG RDJ am Siv Maraina. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao misy ny fanontaniana mipetraka teo manambara manao hoe embouteillage ny eo Akazomanga Frezy rocade 67 hectares misy Akazomanga Frezy ndasara ataoko tsara rocade 67 Akazomanga Frezy am'zoro zao lavaka ozy izy any mahatonga an'io eo amin'ny lalam-bia miampy la intersection eo amin'ny rond point fa tena zava-doza aditsika ane zany manambara zany maraina ozy izy zany teo fa efa tsy otsony azo ny eny amin'ny 67 iny koa miditra ny andotam-pianaka iny koa dia ohatran'izany tohana tanteraka ny lalana mihazo an'iny fokatra izay atsika zay lazao tsara le tsy mpandekama aiza aiza eny miditra ny andotam-pianaka ho an'izay mbola mampiasa an'ilay lalana mahazo ny 67 miditra avy ety andotam-pianaka mivoaka avy eo vato be iny misy lavaka be mihitsy eo an'elanelany eo miteraka fitohanana tanteraka efa manomboka avy ary amin'ny CDA ry afaka kely maki io dia tena mitohana afaka eny maky andotam-pianaka iny efa mitohana be mihitsy ny lalana nanga dia anairana ny saina rehetra aloha tsy mampiasa an'iny raha ohatra ka fa mitada lalana hafa dava lalana hafa zany avy hatrany dia mihazo any lalam-bavao raha avy any vato inona vahaolana amin'le tsara sotra idiran-doza matetika efa niteny ny lolo sy matoto hoe tsy zahay ozy izy
fa nareo no te andeha mafy any de zay na nilanareo mba fantatra kely le jufy za zareo ary nenlahy ray minitra fotsiny ray minitra fotsiny valiko le fanontaniana te inona lay miseho mamasina lay miseho mamasina dia ny fédération malagasy ny baolina kitra dia anao an'ilay hoe assemblée générale zany amin'ity andro anio ty mazava ho azy fa ireo ligue loha amin'ny roapolo no voakasika izay fa tsy hoe mipijery zany hoe tonga dolo zany zao ny solotena ny ligue avy any amin'ny faritra tena ny ligue avy any amin'ny faritra raha ny firafitry ny fédération moa zany mazava ho azy raha ny firafitry ny assemblée générale misy vaovao hafa miara-dalana amin'izay fa tsy ananako le angolon'ilay vaovao dia tsy afaka teneniko zany ny section de ny ligue ny ligue ihany ny oka ny filohan'ny ligue section tsy eo ny filohan'ny ligue zay misy 12 aloha izy satria mbola tsy mipetraka ny 17 eto Madagasikara no tonga manatrika izay inona no zavatra hodinihana sy ho tapakatapahana zareo raha ny fampitambo dia maro be ny zavatra hodinihana tafiditra ao anatin'izany ny fampandehanan-draharaha ny fédération zay fantatritsika fa misidra olana amin'izao fotoana izao amin'ny rafim-pitantanana nanahona ilay fitorinana nataon'ny olona makasika an'ilay fédération tamin'ny nanambara ny fitsarana raha amin'izay fa tsy mahefa mitsara n'iny zavatra iny fa dia miverina ny rafim-pitantanana ny fédération zany mazava ho azy ny makasika ny fandaminana ny fedinany amboaran'ny Madagasikara indrindra ny hoavin'ny ekipa pirenena malagasy mahabe makarafony maro sy ny hoe ahoana marina ny momba ny ekipa pirenena ny ekipa pirenena malagasy isany hodiniandry zareo ao amin'ity anio ity dia ho hitantsika moa ny makasika an'izay rehetrarehetra izay raha mipitso hoe anahoana satria ianao andeha hanatrika an'izay satria ny tenanay dia andeha hitady ny vaovao mahakasika izay rehetra izay akasitrako anao tompoko lasy tompoko vavy niaraka tamiko teto siratary fa lasa zay totra goavana be rahana amin'ny jify efa lena mpanantenana anareo teo misy fiainam-bidy ao amin'ny jify magasin jify ao Andraharo fiainam-bidy hatramin'ny 500 be zao manomboka androany faraka amin'ny 30 volana marsa ary mifarana hatramin'ny marina aloha fatelo volana aprily 2024 sy 2025 betsaka ny zavatra hitanao ao amin'ny magasin jify ao Andraharo io manao ny remise-na 50% io ny fisokafan'ny magasin dia ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy moa zany mazava ho azy manomboka amin'ny 7 hatramin'ny anora sasany ary ny alahady kosa dia manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 2 ora mba ahafahanao misitraka an'io fiainam-bidy 500 io dia mila maka le carte VIP ianao zany hoe ny fomba azonao azy dia miditra ao amin'ny Facebook ianao manoratra anarany dia misitraka an'izay carte VIP izay ary misy entana vitsivitsy mihitsy ny ireo entana ireo entana ilaina ny ivelan'ny trano rehefa mandray namana any ambony ay maitso iny ianao misy an'ireo kojakoja an-dakozia zany hoe tsy azo atao zany raha tsy makeo amin'ny maitso eny amin'ny ay maitso misy seza misy karazana fanendiendy isan-karazana dia misy ihany koa ny kojakoja tokantrano fanao eo tokotany ilainao anatin'ny trano toy ny hoe kojakoja an-dakozia électroménager ireo zavatra ilainao rehefa mihaino mozika ianao ireo fanaovanao gofrole menakely fanamboarana yaourt misy miakanakanyto aloha vetivety sisy zany magasin jify misy ny entana rehetrarehetra aloha zavena tsara aminao izy misy ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro akoatrin'ny jify Andraharo dia misy ihany koa ny jify Analakely jify Analakely kapaka latabatra be rambeloline ianaranao rambeloline zany zambla zareo mafaniriko mihitsy zany mitaingina sambo mitaingina zany fa ngiob zany tam'zany ny manara le sambo raha itsika reky tainany ankoala be vao niala-porona amitsika tonga de gobs fa tamin'ny reo miadana be zany le nakeo any amin'ny Majunga andeha hamonjy Nosy Belleville de milamina be fa rehefa tonga tany ampovoany tany tamin'ny gobs ako amin'ny alina
fa zany zay koa zany tsy zavatra morany zany ambady kidiro ninitsy kodoro mba fiteny tenena nge tena kodoro eo tenenana tena kodoro eo alef Le combat de Francis Turbo. Allô, non, mais non, les Isarane. Le combat. Ni fa fulu volna prili ro ambropol soarivo am tsesesy kantany mena manomboka amrora sasany zany hoe androanina reo no mividy tapakila hatramin'ny asabotsy ho avy zao am super musique analakely de lasa 15 000 ariary ny bietsotra fa tonga de zay mihitsy lasa amin'izay fotoana hoe androany hatramin'ny sabotsy zay lasa 15 000 ariary ny bietsotra ara 20 000 ariary izy teo de ny réservation lasa 20 000 ariary raha 30 000 ariary izy teo de lasa 30 000 ariary ny VIP raha 40 000 ariary izy teo zany hoe afaka manararaotra tsara mihitsy nareo manatona eny amin'ny super musique analakely fa zao mila manonona ianao hoe LH Pro ambadiky diro zay ambadiky zany rehefa hividy ale karatra ianao de miteny an'izay hoe ambadiky diro ambadiky diro LH Pro ambadiky diro de mahazo io telo andro ihany io zany hoe manomboka androany hatramin'ny asabotsy mba fantatrao tonga zany misy kabine anankiroa ambadiky diro zatsy ambadiky miditra le anankiray zany tapitra nga fandarana lelike vloma ay toy zany ena de zanatsany ara de mailamelaka ianareo mividy an'le karatra fa telo andro ihany io hatramin'ny sabotsy ihany manokany io le izy de hatramin'ny asabotsy misy bandy kely hoe anay zay misy favoazana ny voany dia ho atao famindrana voly izy de manangona voly izy am'izany de manampy azy i Samuel ka nolotra kabare anankiray goavany Samuel ny zoma fa 9 avril ho avy zao amin'ny Sivoralina ery amin'ny Akanina Ambinitsoa etsy talata maty ery Akanina Ambinitsoa hoanareo zay tondra fanampiana ho an'ny anay de 30 000 ariary ny vidipidirana réservation 40 000 ariary raha ohatra ianao te antany sy ila fanazavana de antsoy ny 032 77 823 32 na ny 034 28 042 95 ary ny farany 034 04 538 60 de bizony honora misy fivarotana USB audio t-shirt CD audio DVD vidéo DVD karaoke dia eny amin'ny hectara akatapaka fivarotana ankaratra de eny amin'ny Akanina Ambinitsoa ihany koa misy fivarotana ankaratra zay le hoan'ny anay izy lesy mahalala vaovao makasika an'ity hoe le trou le plus profond jamais creusé par l'homme. Nangadiny sovietika manko ty lavaka ty zany de ohatrany nitapenany zareo am'izay lavaka satria ohatrany mifanehatra amy zavatra tsy nietetiny zareo feo sa ohatrana eny feo hafa kely zareo tao anatiny tao fanavita lalina ry zareo des milliers de mètres en profondeur. D'accord. Ils ont découvert un phénomène inhabituel qui les a obligés à revenir immédiatement en arrière. Ty misy fikambanana anankiray 12 226 mètres. Events Family dia fikambanana anankiray mpikarakara association zany izy fikambanana mikarakara zavatra anankiray mba anangonam-bola anampina ny ankizy mianatra. Ny amin'ity fotoana ity zany dia ny mpianatra anala CEP ao amin'ny quartier ny Miadana Ambohitra Manjaka no ho karakarainy zareo de misy kabare araka amin'ny Samuel open bar open live ka izy ity miaraka amin'ny Prince ao amin'ny Kifas Kitchen ny Kifas Chicken de eo Mamasina eo misy azy akaikinareo ny vidipidirana 30 000 ariary
dia atsoy 034 50 637 59 raha ohatra mila fanazavananareo a dia tsotra kely misy parkina mivala fatra be manomboka valoraly io midadasika any voalohavolana aprily irabakely mamany bebe tsika atsenjany bebe zany e miaraba mama miora raha setra mama miora raha setra son zay mitrenitrenitrery mama miora fa zao zay a pampapam pam 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 mama miora raha setra son zany tatiorina fa tany amin'ny voalohany tany zay tamin'ny andro nytolo tany a za tsy milazanao i manaova zany fa tatiorina zany misy tsirotsirokanina koa le manao any Oui, 9h10, c'est bon. C'est bon, je rentre. Hein. Oui, je mardi, rentre. Hein. Tu rentres mardi. À la personne. M'arrive à 12 226 mètres. Oh, qu'est-ce que tu as raté? Il faut là, si je l'ai dit. Merci. Marina tokoa aloha zany e. Raha moi je porte rien rien. Ça c'est mahafinaritra manao direct misy sary. Ben je le dis comme ça. Je le dis comme ça mais ça n'empêche pas. Mais la télé le français me sort. Bon, resaka mofo-dipaina efa tena nekely mofo-dipaina. Mofo-dipaina ndray milanja? Ny pepere. Ny tontonay hono zany nandeha mividy mofo-dipaina, le temps qu'il revienne à la maison, de lasa lany le mofo-dipaina. Satria le mofo-dipaina ohatrany hoe 17 cm na ohatr'izany ny halavany sisa. Io zao hoe andray mampalahelo mihitsy. Dia manapodiny tany an-trano dia zay. Fa zao hoe anao agenda kely zany dia zay ma sady pokaty ao anatiny izy everiko fa hoe kapoty pokaty ao anatiny everiko kapoty ao anatiny am'izao fotoan'izao le vazaha zany dia ny programme mila tokoa hoe misy spectacle ataonay zako sy Lily any Draveil. Io Draveil io dia ny amoron'ny la Seine zany amin'ny dimanche dia afaka mijery ny programme fotsiny nareo dia renareo ny amin'ny féconde Facebook-nay dia amin'ny dimanche. Dia amin'ny 9 avril zay any Toulouse ohatrany Tuléar zay dia any Toulouse zay dia miaraka amin'ny mamy mitarika anjila dia misy ny Lika dia misy ny Gottlieb dia misy ny Lily dia misy ny Salomon dia misy anako moa zany olga eny amin'ny sisisiny eny dia zay dia manasatsika rehetra zay nitondra DVD tsy hidy ny fotoana ifanaovana dia rapiso indray ezaka hoe Cyril hono zany no afloana direct fa moi je reste à Lausanne ce soir dia rapiso maraina dia miandry le vola dia Suisse savez non miandrika ohatra misy zatra mipopoka be zany ny tanako nataoko ohatran'izao fa mangatsika hitalafa ny tanana efa ela tsy niasa zany dia mila fanainy ok au revoir dia mirary réveillon mahafinaritra fa tsy réveillon mialatsiny tsy mandrimandry ny fiantso azy mirary tsy mandrimandry mahafinaritra ao antsika malagasy dia mba hotratry ny taom-baovao rampiso aty any Paris misy taom-baovao malagasy ankalazaina amin'ny asabotsy dia angatahana zany isika atao amin'ny hoe diaspora raha vao tsy mihetsiketsika tsika dia lasa pourri zany hoe lo sy mandra-piana au revoir et à demain. Il reste demain mihitsy zany resa tanandroa izy resa à demain. Sindraiko kely aloha le Jifi teo Jifi moa zany manohana fandaharana dia manentana antsika ho tonga ao amin'ny Jifi Andraharo manomboka androany fa raika Analakely
eo amin'ny Urbania. Manomboka androany afaka amin'ny 3 volana marsa hatramin'ny 7 volana aprily fiainam-bidy hatramin'ny 500 be zao afaka tonga nareo satria dia amin'ny 7 dia efa misokatra ny varavarana ary amin'ny 9 sasany vao mikatona dia ny VIP afaka maka rendez-vous nareo ao amin'ny Facebook ao amin'ny page-ny Jifi Madagascar dia mandoratra anaranao dia afaka misitraka an'izay fiainam-bidy hatramin'ny 500 izay. Mahafaty aty amin'ny gazety vao eto am-pelatanantsika eto manoloana anazy zany maromaro zany ohatra resahana zao misy efa ela be Daniel John efa ela be ty fa tanisika zany ferana Daniel zany relâché non extradé zatra efa ela fa mahafinaritra le izy hoe mbo avoaka ohatra zao zany zavatra efa ela be le izy dia fongarina adidina indray sisa zatra zany fazatra mampanelo olo manko hoe misy loza mitranga misy vonola sisa dia any dia matimomoka matimomoka misy fiarakodia zay le ny fiarakodia zay nitondra alika nataony tao ariana tao le izy le pick-up reny fa no everiko fa zanak'omby ngeda be Andriamanitra io zao hoe misokatra zao vavany ity tonga dia lohako ray manontolo ny ao anatiny naran'le alika hony American Bully. American Bully ny anaran'le alika. Dia fa na atsona hoe chien taureau. Eto zao fotsiny anarana hoe chien taureau. Chien taureau. Vidy daoro. Misy tsenany antsenako zay fa misy alika miteny le ty. Bakany Larissa fa Honora, Larissa za. Zay toerana anak'iray zay tsy tadidiko loatra fa misy alika miteny. Odiôzy izy le olona lany vary ao ary ny Francis ny tena milaika ny Francis ny Francis manao le samafoka le akosy le akony amin'ny efatra maraina le akola manao le samafoka dia le mamalo le fa ty le alika teneny laty iny teo ina chien taureau American Bully ry le mantan le odio misy olona ve ve Lisy manao zao ka avy ny tompotrano avy ny tompotrano fa maninonao zareo Erika azafady tsy izany namorona zao fonao raha Francis zao izy arany izy rola hay zany tena ohatrin'ny alika ohatrin'ny alika ka le zatra sandre rebostro zany anisany masaratsana le hoe manao inao izy dia foka vanty miala sikla dia salama tsara raha kosa iny makeo amin'ny maitso ay maitso eny makeo mibozaka zany zany hoe raha mampiasa an'ity le fitonoana saosisy ty zany ianao na mitony hena tsy mety zany raha tsy makeo amin'ny maitso asina lafika kosa soratra nge io extérieur eny efa ivela fa tsy atao am'ty kosa nge sary fanehoana zany raha makeo amin'le tany mena be zany mety koa io zany fa arovy ny sakanao misy irany tovolahy kehitriny arovy ny sakanao ary ny alika asa viadina na raha ono ratsy ataonao mivoaka tsara mitovy amin'io American Bully ony dia Cane Corso sakanao fa voasakasaka ny sakanao eny ilaran-taribia fa nareo mamandry toerana koa aloha zany any amin'ny fampisehoana irana Francis Urbault ny 032 47 441 77 fa zany hoe manararaota amin'ity fiainam-bidy androany hatramin'ny asabotsy ity manatona todekeko fotsiny manatona ny super musique analakely nareo dia manonona an'le hoe ahoana morerika ambadiky diro LH Pro ambadiky diro hafahafa be amiko ry zalahy raha ohatra ka zany saina roa miteny izany satria feo jere tsara ny zavatra teneny tale ato efa lehibe hony ianao
ianina mihitsy tsy navelana ny teny an'lizy fa izy moa mipiredika mahavariana tsy navelana ny teny mihitsy bandiakama chef Maurice avy chef Maurice kokoa le chef Maurice tsy mahazo miteny an'izao koa chef Maurice iny zany hoe ambadika dia vadika tsy miditra amin'izany fanoana teny zany aho nazo tonga dia la chef Maurice aza miteny an'izany mihitsy ala kokoa le sy baina voltiry Roberto Ambatsoa le Sonora maromaro aneny Roberto maromaro koa ny Honora Roberto akamaka Roberto Atsolasa le ty ino ty zany ka zangy mo miteny bandekamo zany le alika mahafatifaty reny tsy whisky zany fa ski tsy mitovy whisky miteneniny zareo tendakanina be misotro raha ifidiny antanina de izy anarany whisky anarany zao zareo mahafinaritra tsara kely zareo ary efa velona efa lehibe ony anao famboary kasiketinao manala baraka le anty lazain'ny olona fa tsy tenge ony tareko de zany mahatonga mamadika an'izy alo zao fa boa kely inona ihany reny ataoko tompoko ataoko mitsotra ny kaskety lazainarosita avadiko ndraiky mitsotra ianao lazainy olona maty ny voko ianao lazay fa minjintsy mahavariana mbola tsara ozy azavao kely izy le lolo na angatra any amin'ny faritra nalanjoroa teo ony zany de anisan'ny toerana satria mifandray kely amin'ny angatra dia aretina mifindra amin'ny fisanarana le lolo zany lolo zany hoe teo zany de anisan'ny toerana nisy olona maty marobe nalevina tamin'ireo toerana io ngambany lalana Soanirano Vongo izy io ina anaran'izao volo zao vao miainga avy Fenirivesta PK3 hatrany amin'ny PK10 zany hoe avaratry Fenirivesta misy azy io de misy lolo io raha mandeha bisikileta ianao zany de mahita bisikileta koa olohanao enjenao tsy mety tratranao mavily makany amin'ny akavanana mavily makany anao fantany ianao fa levra raha mandeha tongotra amin'io zany ny olona amin'ny PK3 hatrany amin'ny PK10 io de misy olona mitarika eo aloha 3 hatramy 10 miala avy eo a Fenirivesta makany Soanirano Vongo tsy makantsika lavitra be any de izay zava-misy amin'io amin'ny alina no hitrangana io fa tsy amin'ny atoandro de raha mitondra fiara ianao zany de misy fiara hitanao koa fa tsy misy orany vela izy raha ohatra Amin'ny alina hoe izy raha amin'ny enina ka hatramin'ny 6 ianao de vehivavy mijorojoro no hitanao eo tsy izy reny varoteny reny fa rehefa orinan'izay amin'ny 6 zay ianao mahita an'zareo fa raha eo amin'ny ray maraina kosa ianao ka hatramin'ny 3 no mahita vehivavy eo alohanao mpamitsavy reny fa mahavariana ary mbola nametrahana Sonora fanontaniana ihany tamin'ny 8 sy 10 nanaovako an'le paka farany tany Antsirabe dia nisy kofafa teo ampovoan'ny arabe ary kofafa mbola vaovao de napetraka fanontaniana hoe mpamosavy nanao accidennisy mpamosavy nanao accident fofony voay le izy de izy tena izy teo izy na mpamosavy nanao accident iny na anao fa mpamosavy tombe azonao izy magnembaka ambony tombe azonao gorda mianatsara zany mpamosavy zay aloha ekena aloha zany zavatra zany zay ara mikasika ny fandarana rivotra androany dia hotsarovana androany tsy magnino hotsarovana androany ny fotoana nandraisan'Andriamanitra Andrinara Mamonjy zay zoko be teo amin'ny sehatra ny fiarahamonina ara-mpitsavakanto fiarahamonina akoatra ny mampanakanto azy fa tena nanana zany fiarahamonina sy fiaraha-miaina zany ny rahalahy Andrinara Mamonjy izay tsy tara amin'ny toe-javatra mampalahelo ny tranga teto amin'ny firenena teo amin'ny sehatra ny ara-javakanto de teo amin'ny famoizana mpanakanto fa tsy maintsy eo izy tsy maintsy tonga eo izy ary mampiseho an'izany fiarahamonina zany amin'ny alalan'ny fitarihana ny mpanakanto teo amin'ny fanentanana ny alina satria amin'ny 120 alina eo de modi-drina satria reraka eo le Sonora de toy izy eo fa reraka de mody izy fa izy tamin'ny après-midi fa eo izy de tonga eo koa moa ny namana hafa tsy hoe izay sy izy rery akoriny eo zay ny mahakasika ny fandarana rivotra androany dia manao kokoa rapitso ohatrohatran'izay ihany koa ary de manao kokoa ho an'ny filohan'ny fikamanana zay ny soloay tsy hininana vola ny fikamanana aho afaka madidio ela zany fa zay ny tsy nalany antsony president
ingekely misy le kasikety fa tsy fantatra zay tsy lano président fikambarantsony tena satria nanodikodombola nefa laha tsy ninana tsy hoaniko le sodikodo zao tsy tia zareo je sais hanamoria toujours un paysan inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Timbo. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. alasina hitanarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. J'ai fait des étés de génie.